Iaraha mahalala fa nankalaza ny androny 13 Mey ny malagasy rehetra tamin'iny androny omaly iny, izany hoe fankalazana sy fahatserovana ny 13 Mey 2017 ary 13 Mey 2017 feno 30 taona tamin'iny androny omaly iny ny fihetsiketsehana izay nataon'ny mpianatry ny université n'Ankatso nitranga tamin'ny 13 Mey 2017 ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiantrela mo isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako am'tiandroandroany ity. Araka an'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ny fahatsarovana ny andro ny 13 Mey no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Hapetraka amin'ny tena mahareny vohitry ny Madagasikara azy Antananarivo. Io no azo amtinana ny fifaninanana izay napetraky ny filoham-pirenena malagasy ho an'ireo fokontany miisa 20 ao andrenivohitra ao. Hotolorana 200 tapitrisa ariary hanaovana fotodrafitrasa ny fokontany voalohany izay tena nahavita nanadio, nanavao ary nanajary. Mila miara-mientana ny tsirairay. Tafiditra ao anatin'izany ny lehiben'ny fokontany sy ny ben'ny tanàna ary ny lehiben'ny distrika. Hisy ihany koa ny fanatanterahana ny HIMO na haute intensité de main d'œuvre isaky ny sabotsy ka vary 10 kilao no takalo ny asa atao ao anatin'ny iray andro. Hoy atrany filoha Andro Rajoelina raha nitafa tamin'ny vahoaka tamin'iny androny 12 Mey iny no nidina teny amin'ny tanàna Ankasina ny tenany izay nijery ny fanatanterahana ireo asa izay tohanan'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa produire na projet de développement urbain intégré et de résilience natao hanatsara ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ity tetikasa ity ka anisan'ny asa efa vita ny lalankely izay mirefy 1.7 kilometatra nitetezana mirefy 1 kilometatra izay sitrahan'olona mahery 4 ao amin'ny boriboritany voalohany sy faefatra. Mitohy ny fanatanterahana ny asa ka mbola hoisy araka izany ny fanadiovana ireo lakan-drano lehibe, ny fametrahana ny toeram-pidiovana isaky ny fokontany sy ny maro hafa araky ny voalazan'ny filoha hatrany. Nambarany ihany koa fa hoisy ny fametrahana ny toeram-pilalaovana sy ny toeram-panatanjahantena isaky ny fokontany. Iaraha mahalala sy iaraha mahafantatra fa tamin'iny androny omaly iny izay 13 Mey dia fahatserovana ilay andro manatantara ary mipetraka hoe amin'ny tantaran'ny firenena malagasy mo izay androny 13 Mey izay satria feno 30 taona tamin'iny androny omaly 13 Mey iny ilay fihetsiketsehana nataon'ny mpianatry ny université n'Ankatso izay nitranga tamin'ny 13 Mey 2017. Daty manana ny lanjany teo amin'ny firenena na dia tsy nisy loatra aza ny fanamariana sy ny fahatserovana azy manokana na ahoana mantsy no initranga ny zavatra nisy tamin'ny 13 Mey 2017 dia nanjary lasa toerana fanaovana fihetsiketsehana izay nentina nanehon'ny vahoaka ny tsy fahafaliny tamin'ny mpitondra io toerana izay voalaza ao amin'ilay hoe kianjan'ny 13 Mey io. Lasa toerana famadihana ny tantaram-pirenena sy ny fanovana mpitondra mihitsiny aza io toerana io satria dia saika niainga avy teo avokoa ireo fihetsiketsehana politika izay nisy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka noho izany dia niezaka mba ny hankalaza an'izay andro fahatserovana izay ireo zokiolona tao Antananarivo renivohitra tao raha nihazo nakeny amin'io kianjan'ny 13 Mey io. Nanome tsiny ny mpitandro ny filaminana ny mpanakanto Rosy Paulbert Rasimanana izay fantatsika amin'ny anarana hoe Rosy nanoloana ny fanakanana ireo izay mpikambana anatin'ny hetsika 27 nanatitra voninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'iny androny omaly iny. Tsy hivina fa tonga teny amin'ny 13 Mey ireto mpikambana ireto hanatitra ny voninkazo fanamarihana ny fahatserovana ny faha 13 taona nitolona 13 Mey
2020 nanana taratasy avy amin'ny préfet izy ireo ary nasehony rehefa nisy ny sakantsakana nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'izy ireo noferana ho 20 mantsy ny isan'ireo mpikambana anatin'ny hetsika 2020 izay afaka manatitra voninkazo amin'io kianjan'ny 13 mai io raha toa ka nohoatran'izany ny isan'ireo tonga teny an-toerana teny manoloanan'io dia nanao fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook ny mpanakanto Rosy no sady efa sonombavambahoaka tao Antananarivo renivohitra taloha mahalala menatra lesy fa laha hianatra sy olon-dehibe voky taona ireo ve hahavita inona afa tsy hanatitra ny voninkazo hoy ny hafatra izay nampitainy mpanakanto Rosy tao amin'ny pejiny tao raha vantany vao nahita an'izay fanakatsakana natao tamin'ireo zokiolona izay tonga hanatitra ny voninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 mai izay tsara ho marina ihany koa fa tena mafy ny fanaraha-maso amin'iny manodidina ny kianjan'ny 13 mai iny efa hatramin'izay ka mandraky teny androany ary efa maro ihany koa ireo zay mpikatroka ara-politika no hikasa hoeny amin'ny 13 mai io raha tsy ilaza isika afa-tsy tamin'ireny izay fanehoan-kevitra talohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ireny izay nataon'ireo collectif des candidats izay nieritreritra ny hiazo any kianjan'ny 13 mai dia tsy maintsy nandrainy andraiky ny mpitandron'ny filaminana izay mba handrava azy ireo tamin'ny alalan'ny bomba mandajan-dranomaso mba hahatonga an'ireo olona izay nivorivory mba hiparitaka avokoa fa tsy azo atao mihitsy ny mitsofoka eny amin'ny kianjan'ny 13 mai io efa taona maromaro izay ka ny trangan-javatra tahaka an'izany no nahatonga anireto zokiolona ireto no tsy maintsy nosakana ny mpitandron'ny filaminana mba tsy hiditra marobe eny amin'ny kianjan'ny 13 mai io na dia nahazo lalana avy tamin'ny préfecture azy izy ireo hanatitra an'izay fehezam-boninkazo mba ho fahatsiarovana ny hetsika tamin'ny andron'ny 13 mai izay ary izay ihany koa no nahatonga any mpanakanto Rosy Rasimanana Paulbert no naneho an'izay ny heviny izay amin'ny ilay hoe inona no antony anakatsakanana an'ireo olona efa antitra ireo fa tsy navela fotsiny izy ireo hanatitra an'izay fehezam-boninkazo izay nokasainy izy ireo ho aterina eny amin'ny kianjan'ny 13 mai izay raha avy amin'ny mpanakanto Rosy manokana dia tokony navela malalaka izy ireo mba hanatitra an'izay fehezam-boninkazo izay satria tsy olona ndihikomy na ihany koa hitarika olona hikomy akory no alehan'izy ireo eny fa hanatitra an'izay fehezam-boninkazo mba ho fahatsiarovana anio izay daty manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena io izay sy zay no masaka azo narosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa